Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany fanahy masina azy. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Mbola ampifaliana tanteraka tompo ary mbola ampanajana ihany koa ho andreanay ny fonay sy ny tenanay ray manontolo. Anoroana ihany koa ny tongomasinao tompo amin'izao maraina vaovao izao. Iarabana ianao, hiderana ianao ary ankalazanay sy hanomezanay voninahitra ambony indrindra ho anao satria Andriamanitra mendrika an'izany rehetrarehetra izany ianao. Makasitraka indrindra ihany koa Jesosy eo fa eniky ny fitiavanao sy ny famindramponao ary ny fiarovanao tokoa izay olonao rehetra. Ka dia mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana indray izay notafianao hery tanjaka fahasalamana ihany koa. Mbola afaka indray iombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny ary koa mbola andreny afatrao ampianaranao anay zay rehetra tokony ho tanterahanay eo amin'ny fiainanay. Mba tonga anay ihany koa ho kristianina mendrika ka tsy hanala baraka ny anaranao isaloranay. Ko mangataka aminao zay tompo mba meteza monto anay tsirairay avy amin'ny herin'ny fanahy masinao mba ahafahanay mifantoka tsara mandray ny teninao. Mba meteza ihany koa tompo hamonto ny fonay rehetra amin'ny rahasoanao mba ho tena ho tonga tanolonaka ny fonay mba ho afaka maka tsara andriny ny teninao ary koa mba hamovokatra be dia be eo amin'ny fiainanay rehetra. Izay rehetra tsy avy aminao kosa tompo malalo dia ady anelingela sy ny fandrenesanay ny afatrao dia didina sady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tsy anakery tsy anapahefana eto fa dorana ho may any amin'ny farimy rehetra afo. Dia mitenena aza Jesosy malala fa vonona izay andre ny afatrao. Amen. Mbola faly miaraba antsika mpianakavy ny finoana ry havana amin'ny anaran'ny tompo ary faly manonona ho antsika ihany koa ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana androany mba ho vatsim-panao atsika dia izay hitantsika eo amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Boky ny Asan'ny Apôstôly toko 5 ny 12 ka hatramin'ny 120. Asan'ny Apôstôly toko 5 ny 12 ka hatramin'ny 120. Rehefa hita dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony ny teny. Ary ny tanan'ny Apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra samy niray saina teo amin'ny fialofan'i Solomona ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra say niray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao maika nisy olona maro koa na lahy na vavy izay nino ny tompo nanampy ho isany. Ka dia nety ny teny an-dalambe ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana mba ho isany ho azo ny tandindony Petera ay ka raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tany amin'ny vohitra manodidina Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy izay rehetra nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Ary nitsangana ny fisorona be mba amin'ny namany rehetra fa feno fialonana izy dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tany an-tranomaizina. Fa nisy anjeliny ny tompo namoa ny varavaran'ny tranomaizina no ny alina dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eny kianjan'ny tenipoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nandre izany izy dia niditra maraina teo kianjan'ny tenipoly ka nampianatra azy. Amen. Talohany nitsanganany fanahy masina tokoa ry havana ireo apôstôly ireo dia hitantsika tokoa fa tahotra orooro no nahazo an'izy ireo. Niafina tsy mba say nanambara Jesosy Kristy akory aza izy ireo. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty kosa ry havana Jesosy niara-niaina tsy niriry tamin'izy ireo nandritry ny 40 andro
dia nampanantenana izy ireo hoe handeha aho kanefa niraka ny fanahiko aty aminareo. Ary 10 andro taty aoriana tokoa dia nilatsaka tamin'ireo apôstôly ireo ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary dia tanteraka tamin'izy ireo tokoa ny tenin'Andriamanitra hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Rehefa feno ny fanahy masina tokoa ireo apôstôly ireo dia lasa nandeha nitory ny filazantsara tamin'ny kery sy fahefana teny manodidina rehetra teny. Ary tamin'izany ny tompo dia niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Antika dia be dehibe tokoa ny fahagagana niseho, be dehibe ihany koa ny fanasitranana maro samihafa vitan'ireo apôstôly ireo. Ary hita eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 5 ity ry havana fa betsaka tokoa ny olona nitondra an'ireo havany marary teny amin'ny arabe miaraka amin'ny fandriny mba ho tratran'ny aliko Petera fotsiny izany masy no ninony fa hitondra fanasitranana ho an'ilay marary. Hitantsika tsara amin'izany ry havana ny finoan'ireo olona an'ny Petera. Kanefa dia tena niherin'ny Petera tokoa ve sa fomba manao ahoana na tanterahana ilay fanasitranana? Isika ry havana amaha kristianina atsika dia mino sy manaiky tanteraka fa tsy nialiko Petera velively mihitsy akory no nitondra fanasitranana ho an'ireto marary ireto. Fa niherin'ny fanahy masin'Andriamanitra izay tao anatin'ny Petera no niteraka fahagagana sy fanasitranana. Satria izy nibaiko ny nampanaovy tompony mpianany voalohany hoe mandehana maneho ny herin'Andriamanitra sy ny fahagagany any amin'ny olona rehetra. Izany hoe na dia lasa niakatra tany an-danitra aza Jesosy dia mbola nasehon'Andriamanitra tamin'ireto apôstôly reto foana ny heriny sy ny fahefana. Hitantsika tsara amin'izany ry havana fa ny olona izay tena manana ny fanahy masin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra hery vokatry ny fanahy masina eo amin'ny fiainany. Ary isika kristianina mpanaradian'Andriamanitra ankehitriny fa manao ahoana ny vokatry ny fanahy masina ao anatintsika. Marina aloha fa mety isika tsy hanao fahagagana amin'ireo hanao fahagagana tahaka an'ireo apôstôly ireo saingy tsy tsarovy kosa fa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny olona tsirairay avy fa tsy ny sasasasany ihany akory. Ary izay asa nataon'i Jesosy Kristy fony mbola izy tety an-tany dia tokony mba ataontsika ihany koa. Inona moa ireo asa nataon'i Jesosy Kristy ireo ry havana? Nampianatra ny mpianany Jesosy ny fotom-pinoana ny hitondra famonjena marina. Nampianatra ny mpianany Jesosy ny fiainana tokony izoran'ny kristianina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nampianatra ihany koa ny fahendrena sy ny fanetretena. Ary nampianatra ihany koa ny fitiavana madio, tsy misy fiatsaram-belatsihy, tsy misy tambiny ihany koa. Ary izany dia no tanterahan'i Jesosy tamintsika tamin'ny ekeny teo ampitiavana no faty teo ambony hazo fijaliana mba azahoantsika famonjena sy famelan-keloka. Kanefa tsy voatery hoe izany daholo foana akory ny vokatry ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika kristianina. Satria raha vakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 2 ny 1-4 sy ny 5 dia milaza mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe fa nozarazarain'Andriamanitra ho samihafa ny fanomezam-pahasoavan'ny olona tsirairay avy kanefa ny fanahy dia iray ihany. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 2 ny 17 sy ny 18 dia milaza mihitsy ny tompo manao hoe ny olona dia samy notendrena avy na ho apôstôly na ho mpaminany na ho mpampianatra na ho mpanasitrana na ho mpanampy na ho mpiteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa izao kosa nefa ireo rehetra ireo dia samy asa ny fanahy masina iray ihany. Ary satria isika manana ny fanomezam-pahasoavana samihafa arak'izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy izay hitantsika eo amin'ny Romanina toko 12 ny 1-4 ka hatramin'ny 9 dia tokony izany isika anatanteraka ny anjara asantsika amin'ny mpitiavana
sy amin'ny finoana tanteraka. Izany hoe raha tokony hanompo izany isika mahadiakona atsika dia aoka hanompo ny fiangonana amin'ny mpitiavana. Raha toy isika voatendry hampianatra dia aoka isika hampianatra araka ny finoana kristianina. Raha toy isika voatendry ho mpananatra aoka isika hananatra amin'ny fahendrena sy amin'ny fahalemem-panahy. Izay tokony izara kosa mahafoy izy amin'ny fitiavana sy ny zoto. Ary raha voatendry hanao asa fiantrana aoka hiantra amin'ny fifaliana. Ary hita eto ry havana fa rehefa tena nampiasa ny fanomezam-pahasoavana sy ny herin'ny fanahy masina tao anatiny ireo apôstôly ireo dia tena hita tokoa fa nisy fiatraikany be dia be teo amin'ny fiarahamonina ny zavatra rehetra izay nataony. Anika dia lasa tsara laza teo amin'ny vahoaka izy ireo. Vao maika koa mitombo ny olona mpino lasa kristianina. Ao amin'ny Koritiana faharoa toko faharoa ny 1:5 dia milaza ihany koa fa tonga feno antry Kristy ho an'Andriamanitra ireo apôstôly ireo amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Isika kristianina ankehitriny kosa ry havana mba manao ahoana ny fahitany olona antsika fa tena mitondra ilay antry Kristy ve isika eo manodidina antsika? Raha mijery antsika ny olona na mino izy na tsy mino dia mba mahita ve izy ireo fa manomena laza tsara ho an'ny tompo isika? Mba mahafinaritra ny olona ve ny zavatra ataontsika? Raha toa azaka fitiavana ny vokatry ny fanahy masina voalohany, mba mahita izany fitiavana izany eo amin'ny fiainantsika ve ny olona manodidina antsika tahaka nataon'ireo apôstôly ireo, ka nahatonga ny olona marobe nidodododo nitondra n'ireo olam-piainany rehetra teo anatrehany. Ny olona mifanakaiky amintsika ve mba mahita ilay fitiavana ka maniry hitady vahaolana eo amintsika sa mandositra antsika? Tsarovo ry havana fa ny fitiavana izay vokatry ny fanahy masina voalohany io no fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 ihany koa, toko 7 ka hatramin'ny 20 dia milaza fa ireo apôstôly ireo na dia nanao zavatra tsara tamin'ny vahoaka aza toy ny fanasitranana, fanaovan-tsoa, fampahirezana ny hafa dia mbola nienjehana ihany izy ireo. Ary izany nametsika azy ireo izay nihevitra ho tondra fivavahana ihany dia nimpisorona be sy ny sadiseo izany noho ny fialonana ary dia nientiny teo anatrehan'ny fitsarana ka nogadrainy. Movery havana tsy izany koa no nahazo an' Jesosy Kristy ary izay indrindra no tokony antserovantsika. Fa ny tompo ry havana raha niantso antsika hanaradia azy dia tsy niantso antsika hiatrika fiainana mora akory, satria fantatry Jesosy tokoa fa tsy mora mihitsy akory manaradia azy. Fa tsy maintsy ho alan'ny olona isika, tsy maintsy ho enjehan'ny olona hatrany ihany koa isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ho eo anatrehan'izany fahasarotana tsy maintsy miandry antsika izany, mbola vonona ve isika ry havana ary sa ihany koa hanaradian'ny tompo? Eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:7 dia manambara fa tsy misy zavatra mitranga izany eo amin'ny fiainantsika raha tsy efa neken'Andriamanitra hitranga, kanefa ireny rehetra ireny dia nataon'Andriamanitra mihitsy mba hanehoana ny heriny sy ny fahefany ary ny vonahiny. Nataony ihany koa ireny mba hanefena antsika mpanaradia azy rehetrarehetra. Ohatra izany ilay Petera ry havana, Petera tamin'ny voalohany dia tena nandahany Jesosy mihitsy, tena niseho tsy nahalala Jesosy aza noho ny tahotra. Kanefa noho ny fenon'ny fanahy masina Petera dia tsy mba natahotra intsony na ny fonja izany na ny fahafatesana izany, tsy nataony nisy hanakana azy hanaradian'ny tompo. Izany hoe isika kristianina raha tena vonona isika hanaradian'Andriamanitra marina dia tsy maintsy mijoro hatramin'ny farany n'inon'inona zavatra miseho, tsy maintsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra amin'izay rehetra hitondrany antsika. Miezaka ihany koa isan'andro mameno ny dontsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Eo amin'ny 20 kosa dia mibaiko antsika mihitsy ny tompo ry havana handeha hitory amin'ny tanàna maro izay rehetra ahitana faharatsiana sy endrim-pahafatesana isan-karazany. Ka amin'ireny toerana ireny no tokony hanambarantsika ilay fiainam-baovao amin'ny Kristy, izany hoe Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ary niakatra ho any an-danitra, Jesosy Kristy nipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra raitsitoa. Izany no namonjena
fanomezana antoka ho famonjena ho antsika rehetra ry havana. Tsarovy nefa ry hava malala ao amin'ny tompo. Raha tsy manana ny fanahy mason'Andriamanitra isika, raha tsy manaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, eny fa na dia manao ny asan'Andriamanitra tokoa aza isika, dia tsy ho tonga olo-baovao afaka izara zany herin'ny Kristy izany ao amin'ny manodidina antsika rehetra. Satria io ny tenin'Andriamanitra hoe, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Amen. Mbola hivavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, ka nampafantarinao anay indray androany fa ianao dia Andriamanitra tsy mba manavakavaka izany, ka dia samy nomenao fanomezam-pahasoavana avokoa izahay araky ny tianao ho tanteranay tsirairay avy eo amin'ny fiainanay. Ny zavatra tsy takatry ny sainay anefa Jesosy eo, dia tsy maintsy ho levona sy andamoka izany fanomezam-pahasoavana izany, raha toa ka tsy ampiasainay amin'izay tokony ho izy ary araka ny sitraponao. Tsy hita fahombiazana ihany koa zahay amin'izany fanomezam-pahasoavana izany, raha toa ka ampiasainay amin'ny herinay sy ny fahaizanay, ka tsy raharaha izahay fa hanao ankilabao ny herin'ny fanahinao masina. Tena ilainao tokoa mantsy tompo ny herin'ny fanahy masinao miasa ao anatinay, satria io fanahy masina io no manome hery lehibe ho anay hatanterahanay ny asa ny anjara asa fanompoana no tendrenao ho tanterahanay. Io fanahy masina io no manolotsainanay, mitari-dalana aminay amin'izay rehetra ataonay. Io ihany koa no mamokatra fitiavana ao anatinay, ahafahanay manao ny asanao ampifalinana fa tsy ampisain'ny tono. Io ihany koa no manampy anay hijoro tsara foana eo am-panarahana anao, ka ninona sakana sy fahasarotana miseho eny an-tanimbolonao rehetra eny dia vonona mandrakariva izay hiatrika izany. Ko mangataka sy mitalao aminao zay tompo, mba hampio izay anona fitondrana tena mendrika tsara, madio mahitsy mifanaraka amin'ny sitraponao, mba hahafahan'ny fanahy masinao tena ho tamana hitoetra hanjaka tanteraka ao anatinay, ka isanandro isanandro ny fanahy masinao hampaherenay, hanefy, hanavao, hanatsara ny toe-po sy ny toe-tsainay, ka dia mendrika ho itoeran'ny fanahy masina tokoa izay. Ka dia ho afaka ampiasa tsakany sy andavany ilay fanomezam-pahasoavana nomenao anay, raha tena hitondra vokatra soso tsara izany, ary dia ho marina aminay tokoa ny teninao manao hoe, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany, fanahy masin'Andriamanitra kosa ameno sy hamonto anay olonao rehetra isanandro isanandro. Amen. Raiso ny sodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Fa Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka sy ny fanahy masina,